Tany Mahajanga indray vaovao hafakely a 10,000 sy ray alina noho ny fanarahana kanefa fanolanana sy fandrahonana no sitriny izay. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéontsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Araka n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raha fanolanana no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia ndao aloha resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto. Tany Marovato Sud, distrikany Analalava, efitrano roa no Maikila, vokatry ny haratsim-panahy ny mpiarabelona. Toy izao hitantsika amin'ny sary izao ny hafarany trano efitra roa sy entana tao anatiny rehefa nisy nandoro ny aliny alakamisy 3 aprily 2024 tao Marovato Sud, commune Marovatolena, distrikany Analalava iny. Tsy nisy azony raisina ny entana ankoatran'ny vilany sy ireo kojakoja madinika izay voatsirambin'ny tanana. Tsy nisy ny ainana fohy fa sahirana tsy manan-kialofana ireo lasibatra noho ny haratsim-panahy ny mpiarabelona. Voalaza araky ny fampitam-baovao dia nisy disadisa resaka tany sy omby teo amin'io tompo-trano io sy ilay olona heverina ho navandoza ka izao ny afara tamin'ny fandoroana trano izao. Efa eny amin'ny mpitandron'ny filaminana ny raharaha miantso tolo-tanana amin'izay afaka manampy azy ireo ny fianakaviana trabona ireo. Midika izany fa tena misy ny olona ratsy fanahy eny anivon'ny fiarahamonina eny satria resaka disadisa ampiarahamonina sy ny tsy fankazahoana ve dia ny tranon'olona indray no hodoranao tahaka an'izao. Tena habibiana ny toetra tahaka an'izao ka tokony handraisana fepetra farak' izay hentsitra. Eo amin'ny resaka asanjolahy sy ny tsy fandriampahalemana amin'iny lalam-pirenena fahefatry indray maty voatifitra iray tamin'ireo dahalo 5 lahy izay nikasa hanakan-dalana tao Andranomibevava. Manoloana ny fandravanana ankeriny sy ny fanafiana mahazo ireo mpandeha sy fiara fitateram-bahoaka amin'ny lalam-pirenena fahefatry iny dia nametraka paikady ny zandary izay tariny komandy ny vonontom-pileovana Betsiboka. Efa misy ny karavanina ary efa misy lamina napetraka hamongorana ireo tsy mataho-tody ka tokony ho misasaky ny alina teo dia nanao fikasana tahaka ny mahazatra azy ireo ny dahalo 5 lahy ka raikitra ny fanjevona teo Andranomibevava, commune Ambonivohitry ny Beanana, anatin'ny distrikany Mevatanana, PK 289+910. Dahalo iray maty voatifitra ary tafaporitsaka ny efatra. Tsy misangy ny zandary ary mampiasa ny fitaovana eny am-pelatana no fiarovana ny vahoaka sy ny fananany. Mitohy ny hetsika ary afaka miantso ny laharana izay azahoana ireo zandaro ireo rehetra mahita tranga hafahafa tahaka ny tony. Mahakasika ny toy ny raharaha izay tao Vatomandry nampidirana amponjavonjomaika ny harivan'iny talatalasa teo iny izy telo izay voasambotra rehefa nosamborin'ny mpitandron'ny filaminana nandritra ny lanonana nametrahana samboadin'ny bentanana izay ambarana solombavam-bahoaka lany tany an-toerana fa tsy voafidim-bahoaka ireo. Ny antony fisamborana araky ny fanamarihan'ny député Sofia Ratsiraka dia noho ny assistant parlementaire naka sary ny zavan-tranga teny ivelan'ny kianja. No marihiny olom-bo fidy io moa fa nogazana ny findain'ny mpiara-miasa aminy ary ireo olona roa hafa izay voalaza fa saika hanatrika ny lanonana saingy nampangaina ho nanakorontana. Araky ny vaovao avy any an-toerana dia niakatra fitsarana izy ireo ka sazy miantona 5 taona anilay assistant parlementaire ary herin-taona sazy miantona kosa ny roa ambiny. Famoriam-bahoaka tsy nazahoana lalana sy ny fanotinana ny filaminam-bahoaka no ny ampangana azy ireo. Azo lazaina fa mbola tsy milamina tanteraka ny ana Vatomandry amin'izao fotoana izao manoloana an'izay tsy fahafaliany ireo vahoaka izay milaza sy mahatsapa fa vohosihosy ny safidin'izy ireo tao anatin'izay fifidianana bentanana farany teo izay satria ny olona tsy nifidian'izy ireo indray izany no lany ka izay no antony mahatonga ny fanakitsakanana sy ny fisamborana izy ireo amin'izay fa nionkevitra izay ataon'izy ireo izay. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny zavanitranga tany Mahajanga
teo amin'ny ilay resaka mpivarotena sy ilay lehilahy anankiray izay mpaka anireny mpivarotena ireny. Tahaka ny varotra rehetra moa ny asa fivarotantena satria misy ny mpividy ary misy ny mpivarotra, ary ao anatin'izay mpividy sy ny mpivarotra izay dia tsy maintsy mandeha foana ny ady varotra itsiroa amin'izay vidiny hanofana ny vatam-behivavy iray izay mpanao an'izay resaka asa fivarotantena izay. Tranga hafakely no niseho tany Mahajanga tany satria 5,000 ariary no ny fanarahana kanefa fanolanana sy fandrahonana no setrin'izay. Tovovavy iray izay mpiasa amin'ny toeram-pandraisam-bahiny iray ao Mahajanga no niharany herisetra aran'ofo rehefa rava avy niasa ka namonjy fodiana iny. Notambazana 5,000 ity vehivavy ity mba hiaraka amin'ity tovolahy ity. Noho ny fahitana azy matetika sy andavanandro dia nanaiky ilay vehivavy ka nanaraka azy. Rehefa tonga tao anaty maizina dia namoaka antsy ilay rangahy, naniraka azy mba hiongana sy hanao ny filan-dratsiny. Saingy mbola tafaporitsaka ilay vehivavy ary lavo rehefa tonga teo aloha izay tsy lavitra teo ihany. Norotiny tamin'ny volony sy ny norahonany hovonoina ilay vehivavy ka tsy afaka namaly. Nampidirina anaty toeram-pidiovana, nasaina nalalamba sy nanao an'izay filan-dratsiny izay inefatra tsy ankiato be izao. Rehefa aveo nipetraka nakasaina teo ambony vato fametrahana sio anatin'io dosio hatrany. Niezaka nitady hevitra ialanao ilay vehivavy, hitany nipetraka ilay antsy ka nitaominy hanao firaisana indray ity rangahy ity. Nanaiky ity farany. Nandritra izany no nahazoan'ilay vehivavy antsy ary nanariny izany antsy izany ivelany ilay toerana nisy azy ireo. Izany no naharomitra an'ity rangahy ity ka nitady hamono azy. Nampidiriny tao anatin'ny fivavindra vehivavy ny ratsan-tanany efatra. Aveo nosotominy ka rovitra naratra mafy ary nandeha rà ilay vehivavy. Nisy olona nivoaka tao anatin'ny trano. Iny no natahorany rangahy dia lasa izy nandositra noho ny aveo. Efa voasambotra ary efa mandeha ny raharaha momba ity tranga ity izay fanaovana herisetra tamina vehivavy tany Mahajanga ity amin'izao fotoana izao, ka dia andrasantsika eto no mety ho tohiny ity raharaha ity. Ka ny hafatra ho anareo tovovavy dia mailmailo ihany ho an'ireny olona izay mikoty anareo eny an-dalana ireny na dia manambitamby amin'ny resa-bola aza fa aleo ihany misoroka toy izay tratra ny tranga tahaka an'izao. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity. Tompoko lasy tompoko vavy, misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny videontsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay efa nahito isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy, mankasitraka dia mirary soa.